Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana, ary dia mbola ampitombony amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay ampaherezana antsika amin'ity anio ity dia hitantsika amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo nosoratan'i Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Kanefa ny alohany hamakitsika an'izany dia hiondrika hivavaka isika. Manome voninahitra ny anaranao izay iray tsara indrindra, mbola nanomezanao anay tombonandro-pahavelomana ka nafahana indray nahazo ity andro vaovao ity. Ka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nanomezanay voninahitra ny anaranao, ry Andriamanitra tsara indrindra tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ndreto izahay dia hisaotra anao satria trapamonjeny narovanao tamin'ny etraketraky n'ilay ratsy, dia tsy izay zany falaisantana fahavalonay izay tsy mikatsaka afa-tsy ny hamely hamono anay tanteraka. Kanefa manoatra no mpandresy mandrakariva zahay amin'ny alalan'ilay tianay dia ianao zany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Tsy mendrika an'izany fitiavanao zany Jesosy manetry tena eto anatrianao, ary dia miondrika ambany dia ambany mangataka indrindra fonao diovy amin'ny ranao sopamontsy, sasao amin'ny ranao masan'ny latsaka tao Kalvari, fa izay mibanjina ny fahasoavana vitanao teo Kalvari, andray famonjena ka tanteraka amin'ny ilay teninao hoe avoziko isa-maraina ho ianao ny famonjeko ho anareo. Ka dia ankehitriny azay Jesosy, rehefa namelanao heloka dia mangataka ny fanahy masinao, maniry ianao ny fosy fanahinay, mangetaeta ny fahamarinanao zahay. Vokisy teny soa Jesosy amin'ny alalan'ny teninao. Ka io ity mpanompo tsy mahasoa hizara ny teninao, ary nitendrenao koa ny tsirairay avy mba handray ny teninao. Miasa mahery Jesosy, miasa mahery fanahy masinao, dia taio izao fitoriana ny filazantsaranao izao ho voninahitry ny anaranao rery any. Amen. Eny ny fampaherezana izay omenantsika amin'ny alalan'ilay teny izay hovakiana dia hoe akaiky mpamonjy aho, hovakiana ary ny filazantsara nisoratan'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manantona azy Jaona, ka hoy izy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako, satria talohako izy, ary izaho tsy nahalala azy mba haseho amin'ny Israely izy. Izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izaho tsy nahalala azy, fa izay nanirakahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy itoerany, dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Amen. Ray masinao, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Akaiky mpamonjy aho, zany tokoa no fampaherezana hozaraina aminao amin'ity anio ity.
Fa misy teny ato fehezan-teny iray izay nanoana ny foko mafy. Azafady raha nandray izao teny izao hoy izy hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotaniny izao tontolo izao. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotaniny izao tontolo izao. Inona hoe? Aiza hoe? Iza hoe? Nahoana hoe? Mety izany ny fanontaniana atao anatin'ny saiko. Izao teny izao dia hiatombon'ilay teny hoe indro. Izany dia tsy lavitra fa akaiky. Iza no lazainy amin'izany? Jesosy eo akaiky. Jesosy izay manantona. Jesosy no tondroin'ny jaona eto. Tsy Jesosy izay tazanan-davitra fa Jesosy jerena eo aloha. Tsy Jesosy hononoina fa Jesosy hita sy jere-maso. Ary hoy Jaona nilaza azy hoe ary nahita aho. Ka manambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Zany hoe tsy Mesia mbola andrasana zany fa ahoana? Mesia efa tonga. Tsy kitana intsony no mitari-dalana izay te hahita azy fa ny tenany. Kitana avy amin'ny Jakoba no mamirapiratra sady manantona no atony ny mpanota izay mila vonjy. Tsy mpamonjy sarotra tadiavina izany ka hokatsaina ataontsika any anaty alina ny toy ny sampiny jetilisa. Tsy izany. Tsy mpamonjy tsy mandre antso toy ny balan'ny Jezebela. Tsy ary havana. Fa iza mpamonjy hitan'izay mitady azy ary akaikiny izay toritory fo tahaka anao izay mihaino izao. Mitady mpamonjy va ianao raha afako? Raha mitady azy ianao izy efa mitady anao hatriny ela. Fantatrao zany indro izy mantsy. Izy avy manatona anao izao amin'ny alalan'ny teniny. Te hiatrano ao aminao izy ka miteny aminao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandodony. Raha misy mihaino feko izy ka mamoha ny varavarana dia hiara hisakafo aminy aho. Ka hiditra ao aminy ary izy ao amiko. Mavesa-pahoriana va ianao raha afako? Ka ohatra ny mahatsiaro hoe ilaozan'Andriamanitra na koa hoe mierikerika etseroa. Mitady azy ve ianao ka miantso azy hoe aiza Andriamanitra izay mpamonjy ahy eo? Afako eo anilanao izy. Tsy renao fa ny teny miantso anao anio milaza aminao amin'izao filazana tsara izao hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Eny ry havana. Izy ihany koa eo anilanao io miantso anao ampitiavana izy manao hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra ka sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Ary satria ry havana fa akaiky sady tsy voafetra ny toerana misy ny mpamonjy dia izao no tsarovy azy ny olona rehetra hatonina na dia izay mandamaka eo am-pandriana noho ny aretina aza. Mety aretina amin'ny nofo zany ary mety aretina ihany koa amin'ny ara-panahy. Raha misy te ho vonjena ary dia tsy maintsy ho voavonjy araka izany. Satria nahoana? Satria akaiky ny mpamonjy. Ary raha misy koa matsiaro very dia tsy noho izy lavitra mpamonjy fa izao ry havana fa noho ny tsy fitiavany ifampiraharaha amin'ny mpamonjy. Indro ny mpamonjy indro izy. Iza ozy izy nanatsonojonina ity mpamonjy ity ny zanak'Andriamanitra. Indro ozy ny zanak'Andriamanitra. Zay indray zany azavaina aminao indray hoe iza marina moa ity zanak'Andriamanitra ity? Tsy
tsy iza ilay lazaina zanak'ondrin'Andriamanitra fa ilay notadiavinao. Ka efa hitanao angamba fa zanak'ondrin'Andriamanitra izy. Zanak'ondry hoe, eny tompoko, ohatran'inona moa ny toetrany zanak'ondry? Indray moa ny amaroany zava-tsoa izay mifona ao anatin'ny anaran'izany zanak'ondry izany. Ny zanak'ondry manko malemy fanahy, tsotra, bonaika, dia toy izany indrindra koa ny mpamonjy sika. Ary tahaka an'izany no mpamonjy ilayntsika tokoa, sa tsy izany ry havako? Hasiana, fakisitinana, fanorosorenana, izany no toe-poditsika nentim-paharazana, fanandevozana, fampahoriana no hitondran'ny Andriamanitra tsy izy ny mpanaraka azy. Famaliana, fandatsahany torabato no nitezay ny lalàna ny mpino tamin'ny andro ny testamenta taloha. Fa ankehitriny kosa dia ho ay ozy ianao fahasoavana. Fahasoavana kosa no amonjenantsika. Nahoana? Tsotra. Satria malemy fanahy sady tsy miavona po ilay zanak'ondry fanafotana antsika. Fa raha tsy toy izany koa ny toetrany anefa dia izao, iza no sahanantona azy? Azovo ny ajanona eo anatrehany? Indrery havana, ny halemem-panahy ny mpamonjitsika, na iza manko mibebaka dia raisina avokoa noho ny fanafotana izay nataony isoloany azy. Jerentsika angery Maria Magdalene nitoeran'ny demony fito. Jerentsika ry Samartana, efa indimy izy niova vady, dia izao samy noraisina avokoa. Ry Zakaiosy, mpihinana volan'olona, mpakahaba, mpangalatra, mpanao kolikoly. Ry Saoly, ny fofofo, handrahona sy namono mihitsy ny mpianatry ny tompo. Kanefa izao ireny tsy nisy ny lafiny ny tompo rehefa niona taminy. Noraisiny aza, tena noraisiny tahaka ny Saoly, ka nataony inona? Fanaka voafidy ho fitondrana ny anarany eo anatrehan'ny jentilesa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Kanefa izao kosa ry havana aloha, aoka tsaroantsika, tsy ondana malemy ho an'izay te hanara-po amin'ny filan-dratsy izany fahalemem-panahin'i Jesosy mpamonjy izany, fa izao kosa ny tena izy. Toko kosa izany toky ho an'ny mpanota mibebaka. Ka andao ry havana tsy ho amavotsika ny fahalemem-panahy ny mpamonjy. Fa ny tenin'Andriamanitra ange milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona izay ihany no jinjainy. Ka izao ry havana, aoka tsy adontsika, tsy adino itsika fa ny fahalemem-panahy ny mpamonjitsika dia tiany koa ry havana ho tahafintsika. Rehefa mibebaka isika ka nandray ny famonjena vitany, dia izao hanana an'izany toetra izany koa. Azandrina na tonga azy hoe nampianatra izy hoe mianara amiko izy. Tsika izany mila mianatra an' Jesosy, mianara amiko izy fa malemy fanahy sady tsy miafina po aho hoy Jesosy avy amin'ny Nazareta. Raha raintsika tokoa izany dia hanana toe-panahy ataontsika hoe mitovitovy, tsy lavidavitra tahaka ny Jesosy itsika. Ary dia izao tsy ho sarom-patarina ho mpianany, ary dia ndesy lahatra fanahy be da be ao aminy. Zanak'ondry hoe, eny tompoko, voafono anatin'izany tokoa ny halemena tsy afaka hamaly. Izany mantsy ny zanak'ondry, malemy. Hoy mantsy ny mpaminany Isaia nilaza izany izy hoe, nampahoriana izy nefa dia nanitry tena ka tsy nilobava. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoana sy tahaka ny ondry vavy izay mona
eo any atriany mpanety azy. Eny ry havana, tsy ny lohabava Jesosy manana ny hery mahandriamanitra azy anefa nilay zanak'ondry nefa ry havana nofoanany izany ka nanetry tena izy. Mazana ry havana mirearea sy mitoky amin'ny heriny ity zanak'olombelona ity. Ka raha misy ohatra zavatra manohitohitra sy mitsakatsakana ny tiany hatao dia manangam-bokony izy mampiseho ny heriny ary dia tsy tantaratra amin'izany hoe zanak'ondry, toetrany zanak'ondry izany. Tsy mba toy izany amin'ny Andriamanitra ry havana malala ho amin'ny Tompo. Halemen'ny zanak'ondry no entiny nandresy ny fovatony zanak'olombelona. Ny fahafatesan'i Jesosy no namboariny azahoany mino manana fiainana mandrakizay. Koa dia didiny koa ary isika, didiny isika handresy ny ratsy amin'ny soa ary dia nafatra farany mafy koa isika mba halemy fanahy amin'ny olona rehetra ka ny maditra dia ho folaina amin'ny halemem-panahy. Raha mba zanak'ondry daholo mantsy ry havana ny olombelona rehetra dia tsy misy ny tanana hoe andeha andrangotra na ny tongotra andeha hanipaka. Dia ho foana madiodio tokoa ny adiny mpandripaka amin'izao tontolo izao. Raha zanak'ondry daholo koa ny kristianina rehetra, indrindra izay manonona tokoa fa mpandray fanasany Tompo, ny mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa dia izao tsy ho re amin'ny samy maha-kristianina izany hoe ady fialonana, fanenjehana ary ihany koa na toetra hoe mifangarongaroka na hoe miafinafina ampo. Ry havana malala amin'ny Tompo andao ary ho alantsika tahaka ny toetran'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Fanamarinana fahatelo farany izay manasitra ny fahotanin'izao tontolo izao. Manaitra ny fahotan'izao tontolo izao. Izany no asan'ity zanak'ondrin'Andriamanitra ity. Asa-pisoronana izay tsy roa aman-tany izany. Mitondra ny fahotan'izao tontolo izao enjana izany herim-pisoloana mahagaga loatra izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Manaisitra ka tena voaisitra tokoa ny fahotan'izao tontolo izao. Tafaraikitra amin'ny fon'olombelona mantsy ry havana ny ota ary dia ny tombo ny alehibe manerana ny tenany izany rehetra izany. Dia inona ny zavatra niseho ry havana? Dia nanjary entana lehibe izay babeny ao an-damosiny mandrakizay izany. Dia indro ary havana indrisy mantsy nampalahelo izanak'olombelona dia nirepirepy izy ka tsy mahay mandeha marina sady nivily lalana mandrakariva. Valaka torovana izy ka mitady mpanafaka haminafaka azy amin'izany eta tsy zaka izany satria ny fahotana tena tahaka ny entana tsy zaka ho babena mihitsy ry havana malaly. Ary dia tonga ary Jesosy Kristy nibata dia nibata tokoa izany entam-pahotana izany sady nanary azy any amin'ny lavaka tsy hitanoanoa. Izany dia izany ry havana no antondiny Kristy Jesosy tety ambony tany ka nandaozany ny fiandrianany. Fa ny asany rehetra teto tany dia ny fanesorana ny otan'izao tontolo izao. Ary tonga tamin'ny faratampony ambony indrindra izany izany fanesorana ny ota izany tao Getsemane sy Kalvari. Eny ry havana malala ho amin'ny Tompo. Nolanjainy tao Getsemane ny otako sy ny otanao ka nampivoadinitra an Jesosy toy ny ra izay nipotrapotraka tamin'ny tany ry havana ary nivesarany tany Kalvari izany ka dia nitsitsitra ny ranomasina tsy azo vidiana. Koa tsy zavatra mora foana ny nanesorany Kristy ny otantsika fa tena hoe ady amanaina ry havana ka nahafaty azy tokoa. Noho izany ry havana
Noho izany aoka mba hampahery miaro tena isika mba tsy ho voany intsony le hoe ota saisay, fa ilay azo mitanam-bokovoko izay mavesatra nampirepirepy ny tompo teny an-dalana ho an'ny Kalvaria dia tsy inona tsy akory fa ny otako sy ny otanao izay naseho ho hita vatana. Nalainy tsara ho hita maso ny otan'izao tontolo izao dia io azo fijalian'ny Kalvaria. Koa dia voaisitra ary ny otantsika, voavonjy isika olona afaka izao tontolo izao dia ny anjarantsika zany ny anjarantsika ry havako, ny anjarantsika ry malalan'i Kristy dia ny manatona ifampiraharaha amin'ny mpamonjy amin'ny finoana sy amin'ny fibebahana. Fa na dia efa nivita ny mpamonjy aza ny fisoloana sy ny fanesorana ota dia ho very ihany izay tsy mino sy izay tsy mety manolotra ny otany harina na ny efa nanolotra ny otany ihany nefa tsy mahafoy ka mamerina an'izany indray. Aoka ry havana hotopotsika amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana tokoa Jesosy. Andao atolotritsika tanteraka n'ilay zanak'Andriamanitra ny otako sy ny otanao mba hariany. Ary isaky ny hitatsika fa misy petopetonota mahazo atsika dia andao hoetritsika manantona n'ilay zanak'Ondry fanavotana ary dia ho laozantsika tokoa izany. Hoy ny lohateny fampaherezana hoe akaiky mpamonjy aho eny tompoko satria efa indro izy, indro ny zanak'Andriamanitra eo akaikinao ilay zanak'Andriamanitra vonona hanaitra ny fahotako sy ny fahotanao ary ny fahotany izao tontolo izao. Amen. Vavaka tsika tompoko. Jesosy tompo avy any Nazareta ianao lay filazantsara soa, ianao lay teny tonga nofo nonina eto aminay. Mankasitraka tompo amin'ny teninao. Hoy tokoa mantsy ianao hoe tsy anareo nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Endre ny halaly ny fitiavanao ka nanoloranao ny tenanao hatramin'ny fahafatesana. Jesosy malalako menatra mangahy ahy manoloana ny teny masinao satria dia mpanoty mafoe manao izay mampalahelo anao ary anisany ireo izay milaza hoe omboy eo amin'ny hazo fijaliana izy. Isaky ny manota tokoa zahay ane mamatsika anao tompo eo amin'ny hazo fijaliana. Amin'izao maraina izao dia miantso ny mpanota ibebaka ianao. Indro ny tenanay Jesosy malalako mifona ary manetrika ny eto anatrehanao. Mamela ny elokay mamindrafo aminay raha dia amakivaky izao tontolo n'andro izao zahay mba tsy hibata eta mavesatra ny fahotana hoentinay andehandeha tompo amin'izao tontolo izao izao. Jesosy zany Jesosy fa raha misaraka aminao zay tompo tsy mahefa na inona Jesosy. Mampaherezo azy zay tompo satria dia ny teninao milaza hoe indro ary ny mpamonjy eny tompo ety aminay ianao manana ady izao mihaino ny filazantsara soa zao ao ny manana ady mafy amin'ny tokantrano Jesosy, ozongozon'ny satana ny tokantrano ny tadoravany, ao ny ady mafy amin'ny ota tamin'ny fahalemena ny fahazaran-dratsy, ao Jesosy malala ny aretina amin'ny nofo sy ny fanahy, ao Jesosy malala ny ady ao amin'ny fanarananao zao satria dia ianao tokoa milaza fa izay manara-dia ahy dia tsy maintsy hoenjehana hoy ianao nohony amin'ny anarako dia hoalan'ny olona ianareo. Zany rehetrarehetra zany anie Jesosy mavesatra hoentinay mpanara-dianao kanefa tompo mahatoky fa tsy hamelana io irery ianao araka ny teninao hoe ny mpanompo izay nofidiko tsy mba ho ariko. Taio ny tsirairay avy Jesosy, sy trano tsirairay avy Jesosy, vao ny ilany tsirairay avy Jesosy
Avelao ny heliko ny tsirairay avy Jesosy mba ho tanteraka tokoa ny fifalianay miaraka aminao araka ny teninao hoe fiadanako nomeko anareo ary fiadanako no avelako ho anareo. Raisoary, ry havako, ry malalan'i Kristy io, nitsodrano izay ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe hita ianao ani Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ani Jehova ka hamindra fo aminao, hanondratra ny tavany aminao ani Jehova ka hanome anao fifaliana sy fiadana. Hoy Jesosy Tompo hoe aza matahotra na mivadi-po, aza merikerika foana. Fa izao ny Tompo ho Andriamanitra ao, mampahery anao ane aho ny Tompo hoe ary mitantana ny tanakavananao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho hoy ny tenin'ny Tompo. Mba ho tanteraka aminao tokoa izany. Fa ho anao kosa ry izay n'Andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina. Ho anao ny sarotra, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana, mandraka izay, mandraka izay. Ho anay kosa Tompo ny fibebahana ary ny famelan-keloka. Amen.